Mahakasika kosa indray ako ny fankalazana ny fetim-pirenena ireo komina manodidina Antananarivo kosa no manirantsika ny fotoana amin'izao alina izao etsika ara-panatanjahantena antsoina hoe tournoi sambatra baolina kitra mety ny komina Anosy Avaratra mankalaza indrindra ny fetim-pirenena natao ny 20 jona lasa teo raka zany ny famaranana tamin'ity fifaninanana ity. Ny lalao famaranana teo amin'ny taranja baolina kitra tamin'ilay hetsika ara-panatanjahantena tournoi sambatra no nety ny komina Anosy Avaratra namarana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Natao ny 20 jona teo araka izany izay lalao izay ny fanandrina ny SFA Faravohitra miakanjo mavo tamin'ny TFM Malazaina ka nibatan'izy ireo ny amboara lehibe avy amin'ny ben'ny tanàna Luka Razafimahefa ary koa nahazon'izy ireo ny Omby Matavy. Tamin'ny satokana iray no aotra no nandresen'ny SFA Faravohitra ny TFM Malazaina teo amin'ity lalao famaranana ity. Natao indrindra hitazaina sy ampivelarana ny tanora eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena eto amin'izao komina Anosy Avaratra vaovao izao. Hita soamantsara izay nafinaritra ny lalao ny kokoa tsy nitsanga menaka izay teto amin'ny komina fa nanao arak'izay azony atao. Hita taratra tamin'ny vokatra fa niady koa ny lalaon'ny ekipa Rotonto ary efa tany amin'ny faraparan'ny lalao vao nahatafiditra ny baolina tokana ny batany ny Amboara ny SFA Faravohitra. Ankoatra ny Amboara sy ny Omby Matavy dia nahazo baolina ihany koa ny ekipa ny SFA Faravohitra. Notolorany ben'ny tanàna Mayo ihany koa ny TFM Malazaina. Tanjona tamin'ny fikarakarana ity lalao ara-panatanjahantena ity ny hitazana ireo tanora mba tsy hirona any amin'ny zava-mahadomelona. Eo koa ny fifantenana ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa ny Anosy Avaratra amin'ny fihaonana amin'ny ekipa hafa ivelan'ny komina. Mitohy araka izany ny hetsika ara-panatanjahantena ho an'ity komina ity amin'ny alalan'ny baolina kitra trano sokajy opina indray kosa.